Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa, ilay tompon'izao rehetra izao. Te hitany voninahitr'Andriamanitra ve ianao? Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Maro be antsika no miandrandra, te hahita ny herin'Andriamanitra, ny voninahiny, ny fialebiazany sy ny fahatsarany ary ny famirapiratany eo amin'ny fiainantsika. Ary tsy zavatra hoe impossible zany, fa tena azon'Andriamanitra atao tsara mihitsy ny maneho an'izany eo amin'ny fiainantsika. Ary mijery zao ny Exodus toko fa 4:20 dia mahita antsika fa anisan'ny nanehoan'Andriamanitra izany voninahiny izany, ohatra ry Mosesy sy ry Arona, ry Nadaba, ry Abio ary ny fitopolahy izay tamin'ny olon'ny Israely. Ambarany manko eo amin'ny 10:10 manao hoe dia nahitan'Andriamanitra ny Israely izy, ilay olona nambara teo aloha teo zany ka teo ambanin'ny tongony dia toy ny fanganohan'ny vato safira voavoatra ary toy ny tenan'ny lanitra ny famirapiratany. Zany hoe nahita ny famirapirata'Andriamanitra izy na dia tsy tena hoe nahitan'Andriamanitra izy, fa ny teo amin'ny tongony zany no hitany, dia nisy toy ny safira manganohano izay hitany zareo teo. Dia avy eo mbola nitoy ihany amin'ny 9:20 manao hoe ary tsy nanindrotra ny tanany tamin'ireo lehibe ny zanak'Israely izy. Ny dikan'izany dia hoe namindra fo Andriamanitra zany tamin'ireo lehibe ny zanak'Israely. Dia nahitan'Andriamanitra izy ireo ary nihinana sy nisotro. Jereo zany nahitan'Andriamanitra izy ireo dia nihinana sy nisotro. Ilay nihinana sy nisotro dia tiniana zany hoe firombonana, firaisana, fifandraisana amin'Andriamanitra. Amin'ny teny anglisy dia hoe fellowship. Izany zavatra zany nefa ravana dia tsy tonga ho azy. Ary rehefa jerevantsika io texte io dia ny toko 9 ka hatramin'ny 9 dia manazava amintsika hoe ahoana moa no nahatonga n'Andriamanitra niseho tamin'ireto olona reto tahaka an'izany. Satria dia hitantsika raha mijerintsika zao amin'ny 9 ka hatramin'ny 13 fa tena nanao fifanekena tamin'ireto olona reto Andriamanitra. Ary le olona ihany koa dia nanao fifanekena tamin'Andriamanitra, dia ny zanak'Israely zany. Nentin'i Mosesy teo anatrehan'ny zanak'Israely, nambarany tamin'ny zanak'Israely daholo ny didy rehetra sy ny fitsipika izay nomen'Andriamanitra azy tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary vokatr'izay dia niraidona ny olona. Ambarany amin'ny 13 manao hoe ary namaly indray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra izay nolazain'i Jehova dia ataonay. Zany hoe Andriamanitra zany nanome ny teniny dia ny olona zany nandray le teny ary dia nanaiky hoe eny ary ekenay zany teny zany ho mpitarika anay, ekenay zany teny zany ho mpifehanay, ho taterahanay izany teny rehetra izany. Dia izay aloha ny zavatra voalohany hitantsika eo, izay le fifanekena, ny fanekena handray ilay teny. Ary rehefa tena jerevantsika io teny io dia tsy izy ravana fa tandidon'i Jesoa Kristy io, ilay ambaran'ny Jaona toko 1 manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Jesoa Kristy mihitsy ilay tenin'Andriamanitra velona izay nomena ho antsika. Ary zany nambarana ity ny tena kosa izy izay omena ho anareo. Ka raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, tsy maintsy manaiky ianao aloha handray le teny, tsy maintsy manaiky ianao handray an'i Jesoa Kristy, tsy maintsy manaiky ianao handray an'i Jesoa Kristy. Ary izay fanekenao handray an'i Jesoa Kristy izay dia midika koa zay hoe fanekenao handray ny tenin'Andriamanitra. Dia midika izay hoe fanekenao ho tarihin'i Jesoa Kristy, fanekenao ho tarihin'ny tenin'Andriamanitra. Ary izay aloha ny zavatra voalohany indrindra hitantsika mialohan'ilay hoe famirapirata'Andriamanitra izay hitan'izy ireo. Ary zany rano dia teny amintsika hoe efa nanao an'izany fifanekena goavana zany fa ianao teo amin'ny fiainanao tamin'Andriamanitra. Fa n'Andriamanitra dia Andriamanitra tia mifanao fanekena amin'ny olombelona izy, satria olona ny fironitsika dia te hifamati-piaina amintsika izy, te hifandray amintsika izy. Ary tsy mbola tara ravana fa amin'ity an'io ity manasa anao handray izany fanekena izany, handray izany fanapa-kevitra zany, ka ilaza koa manao hoe manomboka amin'ity an'io ity dia tena manaiky hoe ny tenin'Andriamanitra no hitarika ny fiainako. Fa afaka hiteny koa ianao manao hoe manomboka amin'ity an'io ity dia manaiky Jesoa Kristy no tompon'ny fiainako. Zay ihany manko ny dikan'io le hoe nandray ny teny io, ny fandraisanao an'i Jesoa Kristy ho tompo, ho maître, ho mpitarika. Izay ny dikan'io tantara io rehefa tena jerevanao aty amin'ny testamenta vaovao. Fa tsy nijanona teo ilay izy, fa rehefa mijerintsika amin'ny 9:4 ka hatramin'ny 9:5 dia misy resaka be dehibe eo ny amin'ny hoe nanangana altara Mosesy dia io altara io namono biby natao sorona teo zareo. Dia ny ran'ilay biby nalain'i Mosesy dia ny atsasany nafafiny tamin'ny olona, ny atsasany nafafiny teo amin'ny altara. Misy heviny lalina be zany rehefa jerevanao aty amin'ny testamenta vaovao, satria le fifanekena zany ny dikany dia tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona, satria le altara no hoe eto zany ny toerana izay nomena ho
ho an'Andriamanitra. Dia ny olona zany ilay olona mifanao fanekena amin'Andriamanitra dia ny raha zany no ranon'ny fanekena ozy izy. Izay mihitsy nambaran'i Mosesy hoe ity raha ty ozy ny ranon'ny fanekena izay nataony Jehovah taminareo, eo amin'ny 5. Dia io raha io zany no nanamafisana orona ilay fanekena tamin'izany fotoana izany. Ary dia io raha io zany no raha izay tsy iza fa tandindon'ny rano Jesosy Kristy io ry havana, izay nalatsany teo ambony azy fijaliana. Ary rehefa nambarany raha teo mihitsy manao hoe ity no raha kozy izy dia ny ranon'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho anareo ho famelan-keloka. Midika an'izany dia izao hoe raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mandalo amin'ny Jesosy Kristy ianao aloha, tsy maintsy mandalo amin'ny fahafatesan'i Kristy ianao, tsy maintsy manaiky ianao ipitihana. Izay mihitsy ngambana zay nazoko lazana hoe ipitihana le rano Jesosy Kristy, zany hoe ho dioviny io rano Kristy satria ny zanak'Israely zao tamin'izany fotoana izany dia hoe nafafy tamin'izareo le raha. Ohatran'ny hoe zavatra fahafy zany nefa dia tsy maintsy nanaiky an'izay izy aloha. Dia rehefa vita zay zany hoe nandray ilay tena izy nandray ilay raha izy dia niseho taminy ny voninahitr'Andriamanitra. Tsisy hafa zany fa ny valiny dia zao hoe raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, raiso Jesoa ho tompo ny fiainanao. Dia le raha dia hoe raiso Jesoa ho mpamonjy ianao, satria io raha io dia midika hoe ilay famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana ekenao ho an'ny tenanao zany. Ary zay no ahafahanao mahita rehefa avy eo ny voninahitr'Andriamanitra, satria ny olona izay mandray an'i Jesoa marina ho tompo ny fiainany, ho mpamonjy ny fiainany no afaka hahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ary zany raha toa nambaran'i Jaona any amin'ilay Jaona toko 1:12 hoe any amin'ny io hoe fa teny dia tonga nofo ozy izy ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny, hitanay ny voninahiny izy dia voninahitra mendrika ny lamatoa avy amin'Andriamanitra. Ry havana, raha raisina amin'ny endriny pratika le izy dia izao hoe manaiky indray ny tenin'Andriamanitra ianao, manaiky ho baikony ny tenin'Andriamanitra ianao, manaiky indray an'i Jesosy Kristy ianao, baikony ny fanahin'i Jesosy Kristy ianao. Izay zany aloha tsy maintsy manao an'izay fifanekena izay ianao. Ary ny faharoa dia ny hoe manaiky koa ianao hoe ny rano Jesosy teo ambony azy fijaliana no manadio ekenao fotsiny le izy fa tsisy ezaka avy aminao mihitsy, fa ny fanekenao fotsiny hoe manaiky a Jesosy ranao, mila ny ranao diovy amin'ny ranao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Le manaiky anazy ho tompo dia tsotra fotsiny hoe amin'ny zavatra rehetra zany dia Jesosy ny tompon'ny zavatra rehetra, tompon'ny safidy, tompon'ny fanapa-kevitra, masy mandindy izy. Ka raha ohatra ka misy zavatra zany amin'izao fotoana izao malaza be ohatra ny resaka hoe fanalan-jaza dia mazava ho azy fa raha Jesosy ny tompon'ny fiainanao dia ny tenin'ny Jesosy aloha no ambony vao ny teninao sy ny filozofianao sy ny faharesen-dahatrao sy ny fihetseponao sy ny zavatra maro isan-karazany izay fantatrao. Izay le hoe mandray an'i Jesosy ho tompo. Ny mandray anazy ho mpamonjy indray dia hoe raha misy zavatra mahazo anao dia fa any amin'i Jesosy Kristy ianao no miantoraka, izy miankina anao, izy mianteranao, izy no antenainao, izy no famonjenao anao amin'ny zavatra rehetra fa tsy miankina ianao amin'ny zavatra hafa, tsy miankina ianao amin'ny tenanao, tsy miankina ianao amin'ny zavatra samihafa. Ary ny olona mandray an'izany fanapa-kevitra zany ka mifamatompena amin'Andriamanitra amin'izany dia miteny aminao fa ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao ry havana. Ary le voninahitr'Andriamanitra izay ho hitantsika izao hoe rehefa mitoetra ao anatintsika Jesosy Kristy dia ampamirapiratany amintsika ny fahalebiazany sy ny fahatsarany. Voalohany aloha manomboka amin'ny fiadanam-po izay anananao zany, fa mitoy koa zany amin'ny fahitanao ny herin'Andriamanitra izay miasa eo amin'ny fiainanao, mahagaga ny herin'Andriamanitra izay miasa eo amin'ny fiainantsika. Fa mbola partiel, mbola ho hitanareo rehetra hoe manana logiciel anao dia misy hoe version d'essai, le mbola apahany kely any aloha no azonao. Ohatry ny hitan'ny Israely zao hoe le apahany kely any ny hitandry zareo, le hoe le teo ambanin'ny tongony fotsiny, fa mbola ho avy ny fotoana izay ahitanao ny version complète. Zany voninahitr'Andriamanitra zany rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra isika, ary ny voninahitr'Andriamanitra dia ho hitantsika miharihary rehefa tonga ny fotoana izay eonantsika amin'Andriamanitra. Fa izao aloha efa ampahitany ny apahany amin'izany fahalebiazana sy ny voninahiny zany sady isika. Ny mahatonga antsika indraindray takona amintsika ny herin'Andriamanitra, takona amintsika ny fahalebiazan'Andriamanitra dia tsy iainantsika loatra le mahatompo sy mpamonjy an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika, fa mbola miankina amin'ny zavatra hafa isika, mbola miankina amin'ny herin'ny tenantsika isika, mbola miankina zany hoe tsy tena mbola Jesosy ny mpamonjy ary indraindray koa aza tsy mbola tena ny rano Kristy ny tena manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, fa mbola manao ezaka samy hafa isika. Ary indraindray koa tsy mbola tena Jesosy Kristy no mitondra ny fiainantsika, fa mbola ny sitraponao ihany. Fa niza nanaraka an'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy nandray an'izany fanapa-kevitra zany manao hoe manomboka amin'ity androany io ty dia izay sitrapon'i Jesosy Kristy no ataoko, fa izay no atao hoe mandray le teny Jesosy, le teny izay nomena ho antsika dia ny faneketsika hoe io teny io raisinay
dia izay le nataon'ny Israely. Jesoa le maty teo ambonina hatsifijenina nandatsaka ny rany, dia iny rano iny nafafy tamin'ny Israely, ka ny fanaiky ianao andray ny rany Kristy dia midika koa manao hoe manaiky ianao ho vonjeny Kristy. Vaza matahotra, tsy hanenina ianao raha hanolotra ny fiainanao an' Jesosy Kristy, tsy hanenina ianao raha hanaraka azy satria lalana izay hitondrany dia lalana tsara, fa izay manaraka ao izy dia tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina, ary ny lalana izay hitondrany antsika dia izao lalana marina mitondra ho any amin'ny fiainana, satria izy nambarany manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray, tsy misy mahita ny voninahitra ny ray, tsy misy ho tonga eo anatrehan'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Tsy maintsy mandalo amin'ny Jesosy Kristy ry havana, ary tsy maintsy manantona azy, miondrika eo anatrehany, manaiky azy, izay sika vo afaka ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dia manantena fa ianao izay manaraka izao vidéo izao dia andray izany fanapa-kevitra zany ianao amin'ny tian'io hoe andray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Tsotra zany ao anatin'ny vavaka fotsiny, vavaka izay ataonao amin'ny filoana, amin'ny faharesen-dahatra hoe manomboka amin'ity androandroany ity Jesosy, dia anao ny fiainako izay sitraponao ny rahako, raisiko ianao le teny velona izay mitoetra ty anatiko, ary manomboka amin'ny tian'io ty koa dia izao hoe ianao ny mpamonjy ekeko ny rahanao, latsaka teo ambony ho fanadiovana. Dia izay leo fepetra ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra, ary rehefa vita izay dia izao hoe zay rehetra nandray azy ozy izy dia nomena hery, dia tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa nandray an' Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia ho hitanao fa omen'Andriamanitra hery ianao ary tonga zanak'Andriamanitra ianao, ka rehefa zanaka dia ahita ny voninahitra ny ray. Ho an'Andriamanitra ry rano ny voninahitra, mirary soa antsika rehetra ry havana. Amen.